katsaka amin'ny fotoana rehetra. Ohabolana tsara satria fantatra amin'izao fotoana izao fa tsy dia fantatry ny ankizy mihitsy na ny lehibe raha misy tsy dia mahafantatra fa juste hoe ohabolana fantapantatra andavanandro fotsiny angamba mahafantatra. Raha hoe manontany indray ianareo ohabolana hoe ohabolam-paritra na ohabolana hafa zany dia be dia be ny ohabolana mbola tsy fantatry ny olona zany. Entina ampahafantarana ny ohabolana dia ihany koa hoe ampahafantarina kokoa amin'ny sary zany satria ilay sary zany no tafiditra kokoa amin'ny olona rehefa mahazo an'ilay ohabolana zany. Ilay fahazahoana an'ilay ohabolana tsy fantatra mihitsy zany raha tsy miaraka amin'ilay côté sary zany. Fa manomboka veriko tokoa mety antony a mety hoe resaka teknôlôjia ohatra. Dia ao anatin'ny teknôlôjia nefa tsy dia afaka hoe mipoitra loatra zany hoe inona ilay ohabolana na ohatra izao. Fa raha hoe tafiditra anatin'izay teknôlôjia izay ny ohabolana ohatra dia ahafahana hoe manaparitaka anazy aingana zany dia ho fantatry ny rehetrarehetra ilay izy. Zaho mpijery ohabolana taloha fa tsy miditra ny saiko loatra ilay izy fa ianarana tsianjery fotsiny. Rehefa nataoko sary ilay izy dia tena nikaroka hoe inona raha ilay tena dikan'ity ohabolana ity. Dia rehefa nataoko sary ilay izy dia haiko tokoa ny exprimer an'ilay ohabolana zany ahafahako mahafantatra ilay izy. Dia raha haiko ny manao an'izay dia hain'ny olona koa zany mijery an'ilay ohabolana avy eo amin'ny sary nataoko. Tantara aloha dia mifono anatra ny ohabolana zany hoe nentin'ny zokintsika ny taolo hanome anatra ireo zanaka sy ny taranaka izay izy amin'ny ankapobeny. Dia izay ny antony voalohany. Ny ohabolana koa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana dia efa iarahantsika mahalala fa ny anisan'ny cible ny KM ny ankizy mpianatra sy tanora. Dia izay koa antony anankiray.